Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mitaky ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fangararany loharanom-bolan'ireo kandida ny Transparency International nandritra ny ady hevitra no karakarain'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny fangararany famatsiam-bola ampiasaina amin'ny fifidianana izay ampitovy ny herintsika ireo platsaka hovidiana. Tsy misy afa-tsy ny enisanjato ny vehivavy eto Madagasikara no misehatra amin'ny tontolo politika sy manana toerana manapa-kevitra hoy ny filakevim-pirenena ho an'ny vehivavy. Isan'ny mbola vato misakana ho azy ireo ny fomba amam-panao malagasy. Teboka maro no tokony hatsaraina handraisana ny lalao nosy amin'ity taona 2024 ity hoy ny filohan'ny Union Africaine de Judo tamin'ity androany ity. Isan'izany ny fanarenana ny foto-drafitrasa izay tsy mbola nisy fanamboarana nandritra ny taona maro. Nahiditra amponja vonjo maika ireo lehilahy miisa enina nanolana zazavavy kely 13 taona tany Tsimena tsy Toliara. Ity tovavy ity izay niaran'ny fandrahonana nataon'izy eny amin'ny rahalahy ireto raha vao milaza amin'ny havany ka iray volana tao aorian'ny tranga vao fantatry ny ray aman-dreny ny trangana fanolanana. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena nivadika andrasa amin'izao fotoana eo amin'ny ady misy amin'ny Ukraine sy Russie. Ny Rosianina indray tamin'ity no nanameloka ny Ukrainianina noho ny fandefasana drone tany amin'ny fahatan'izy ireo. Drone misy saroa no nopotehana avy hatrany raha ny nambarana ny tompona andraikitra ny tafika Rosianina. Ary avy hatrany ny andindininy makasika ireo. Talata farany volana Fevrier taona 2024 ankasitrahana trano ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao orizao tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao atenina ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia tontolo ny fividianana no nondeha isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Takina ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fangarana ny loharanom-bola ny kandida. Mandritra ny fividianana natao eto amin'ny firenena hoy ny teo anivony ny Transparency International tamin'ity androany ity. Nandritra ny ady hevitra izay ny tontosain'izy ireo ny fangarana ny famatsim-bola ampiasaina amin'ny fividianana izay ampitovy ny herintsika ho an'ireo platsaka hovidiana fitiny kolona. Mitaky ny amerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny fiavian'ny vola ampiasain'ireo kandida mandritra ny zotra-pifidianana ny firaisamom-pirenena sy ny mpanao politika. Anton'izany, maro ireo tranga sy endrika kolokolo niseho teo aloha sy ahina iseho mandritra ny fifidianana ho avy hoy ny Transparency International androany teny Faravohitra. Tamin'ny taona 2024 tamin'ireny fifidianana 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 anisan'ny zahay dia nampany mihitsy ireo kandida enina amby 30 tamin'izany fotoana amin'izany hoe avezaka tompoko ny loharanom-bola ampiasainao. Misy questionnaire nomena tsirairay amin'izareo ary nasaina ampanajana mihitsy zareo hoe mba valio satria na hoe noho izay dia zoantsika mpifidy izay ahafantatra n'ilay izy. Zo koa izay efa apetraka ny lalàna raha teo satria matoa nampidirinao anatin'ny lalàna dia ilay resaka hoe mangarahary dia efa anisan'ny lalàna-pahamerana zany ilay izy. Ary rehefa mijery koa tsika ny engagement internationaux misy lalàna maromaro izay misony avintsika na natao ratification teto amintsika mametraka mihitsy ny hoe tsy maintsy atao mangarahara ny loharanom-bola io dia anisan'izany ny convention des Nations Unies contre la corruption. Isan'ireo fepetra mametraka ny mahatany demokratika ny firenena ny famelana ankalalana ireo firaisamom-pirenena anao fanadihadiana ny amin'ny fiavian'ny vola ampiasain'ireo antoko politika mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra. Nambarany talepanatanteraka eo anivon'ny Transparency International fa ny kandida miisa enina tamin'ireo kandida 7 ihany no nanaiky ny anaovana izany fanadihadiana izany raha ny taona 2024. Isan'ny tsy namaly izany ny antoko avy amin'ny fitondrana ankehitriny sy ny antoko tim raha ny fanazavana. Ny ministry ny serasera no sady mpitondra teny gouvernemanta izay nilaza fa tsy misy lalàna manery azy ireo amin'izany.
Fa l'article 64 alinéa 3 tena milaza mazava mihitsy hoe les recettes ao anatin'ny fifidianana zany gasikara dia doivent être déclarées auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie publique. Ary l'article 67 efa nateny keto dia aviako obligation tsy souhait tsy fanirina tsy hoe peu parti politique ou un candidat peut faire dikazany tsy maintsy obligation manao compte de campagne. Ankilany isanao mafisiny folony CCFVP na ny Commission de contrôle du financement de la vie politique ny mikasika ny tsy fampiny teti-bola fa ny reto farany manantanteraka ny asa araka ny tokony ho izy ity tranga ity izay sakana amin'ny fanatanterana ny asa fanaramaso amin'ny akabeany raha ny fifidianana tamin'ny taona 2024 ankavitsiana ireo antoko politika na ny metatitra mikasika ny fampiasam-bola tamin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ho ny CCFVP no mafisiny antoko dimy mafamaro ny endrika tsy fanaran-dalàna miseho mandritra ny fampelezan-kevitra. Fa ny olana kely sosina alovany tsy fantatro ny commission de contrôle du financement de la vie publique eto ny président na inona somary problème de fonctionnement tao anatiny satria misy ihany ka ohatran'izao zany misy tamin'izy io tanatin'le les sources de financement madame ministre teo misy ake candidat amin'antony zany nazo financement velively avy any amin'ny état étranger efa lazaveo azy na avy any amin'ny personne morale fandray amin'ny état étranger zay tsy mpantana azy zany article 74 izay tsy mety zay nefa moa amoaveo misy le candidat reo tsara to zavatra zay nefa moa dia ary sanction mikasika an'izay article 75 dia milaza mihitsy hoe disqualifié le candidat. Nandranjara tamin'ity ady hevitra ity ny solotena ny fanjakana izay nosoloan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina toerany toy ihany koa ny antoko mpanohitra nahitana ny birao politika avy amin'ny antoko dimy sy ny firaisamoam-pirenena tanjona amin'ny ady hevitra ny fampahafantarana ireo olana amin'ny fampiasam-bola mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fampahafantarana ny olana amin'ny lalam-pifidianana amin'izao fotoana izay tokony andraisana fepetra. Efa ela raha iverenana no nitakiny ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika samy hafa ny atokony amerana an'izay vola amin'ny ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra zay saingy tsy mbola tonga amin'izay aloha isika hatreto asa no ny antony inona fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy misy afa-tsy ny 900 ny vehivavy eto Madagasikara ihany no misehatra amin'ny tontolo politika sy manana toerana mpanapa-kevitra ho ny teo anivon'ny filakevim-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ity androan'ity mijanona ho vato misakana ho azy ireo anatin'izay ny fiarahamonina malagasy sy ny fomba mampanao ihany koa. Henri Florian. Isan'ny fanambogoavana mila petraka ary takin'ny firenena ny mira lenta eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy na mbola sarotra aza ny ametrahana izany eto amintsika noho ny antony maro samihafa isan'ireny ny fomba mampanao sy ny fiarahamonina malagasy tanjona apetraka na eo aza izany ny fanomezan-danja ny vehivavy amin'ny sehatra ambony sy ny fanaovana politika raha ny sehatra ny politika manokana mbola ambany ny tahan'ny fandraisana anjara ny vehivavy izay tsy misy afa-tsy 900 ihany araka ny antotanisa avy ao anivon'ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar raha ny antotanisa hatrany ny 20,100 ny vehivavy ihany no sovavam-bahoaka ary tsy misy afa-tsy 500 ny vehivavy no ben'ny tanàna ary zara raha misy 500 ny vehivavy governoram-paritra ary 430 ny vehivavy ministra ho an'ny CNFM tanjona ny hampiakarana ny salanisa ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanabeazana sy fanentanana amin'ny fasahiana mba handray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ary mipaka amin'ny firenena. Manentana azy ireo voalohany indrindra hoe hijoro ho sahy handray andraikitra eny amin'ny fiarahamonina raha ohatra ka matsapy izy fa manana an'izay fahafahany ahafahany mandray andraikitra izay manomboka izany any amin'ny rafitra izay ambany indrindra manomboka any amin'ny fokotany any anivon'ny commune any amin'ny district any amin'ny faritra hatraty amin'ny sehatra national ny andraikitrinay koa dia manao izay ny plaidoyer na ny hoe ady sisika amin'ny sehatra izay efa manapa-kevitra eto amintsika mba andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra manamora an'izay fandraisana anjarany tanora sy ny vehivavy izay amin'ny sehatra io dia manazava koa ny sain'ny olona manazava ny sain'ny mponina rehetra ny opinion publique moa zany hoe
efa fotoana zao a tsy tokony hoe noho ny mahalana ny mahavavy no sakana hoe tsy fidianana ny olona anankiray raha mirotsaka izy amin'ny sehatra izay tokony hirotsahana fa hoe ny fahaiza-manao a no jerena. Fa mbola mipetraka olana ho an'ny fandraisana anjara ny vehivavy eto amintsika ihany koa ny kolotsaina any amin'ny faritra tsirairay izay mametraka hatrany ny lehilahy ambony noho ny vehivavy ny fametrahana ny fomba mampanao fa tsy natao hibaiko fa hanaraka baiko hatrany ny vehivavy no mampihemotra ny vehivavy sasany handray anjara eto amintsika. Isan'ny sakana goavana ihany koa ny fanadidina izay natao ny tsy fananana fahaiza-manao entina miantsehatra amin'ny lafiny politika. Raha ny eto amintsika Madagasikara dia mbola mipetraka ilay sakana ara-kolotsaina hoe ny rafitra izay napetraka ny fiarahamonina malagasy hatreto hatramin'ny taona maro tany aloha dia mbola nametraka hoe ny lehilahy tompony fanapahan-kevitra ary izy no any ivelany, ny vehivavy ny andraikiny dia hoe ao an-trano karakara ny tokantrano, karakara ny ankizy, karakara ny vadiny. Izay zavatra izay natsoina hoe imaginaire traditionnel, tsy hoe misoratra naizanaiza fa zavatra iainantsika rehetrarehetra nanomboka tamin'ny kolotsaina fahataolo malagasy ka mbola raiky tapisaka ankehitriny. Ka ireo abolanantsika raha manamarika dia ahitana an'izay kolotsaina raiky tapisaka izay hoe ny lahy ny lohan'ny vavy, hoe akovavy maneno, ny vehivavy akofe manara-panjaitra, ny vehivavy antso-dombo tsy matapakatra. Matoa zany efa ho abolana izay nampiariny razana hatramin'izay dia izay no mandrafitra ny fiarahamonitsika. Mitaky ny hankataovana ilay lalàna momba ny fanajana ny zon'ny vehivavy na ilay protokôly ny Maputo, ny filan-kevitra nasionaly momba ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM hatreto tsy mbola nolanina hatrany io protokôly io hanika maro ireo olona sidran'ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina. Ho fampanajana ny miraleta avokoa moa ny tena isan'ny tanjona ao anatin'izay fa no tanterana tamin'ity androany ity tany a Bruxelles, Belgique ny Afrika Political Outlook ho an'ny taona 2024 loha hevitra noresahana nandritra io ny mikasika ny fitantanana ny demokrasia ary ny fanamafisana ny androm-panjakana aty Afrika. Isan'ireo niatrika izany tany an-toerana moa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriany anarivelo Abraham Randriamanana. Totosandroany tao Bruxelles, Belgique ny fanatanterahana ny Afrika Political Outlook ho an'ny taona 2024 ny aonany ireo mpisehatra politika samihafa iraisam-pirenena. Tanjona nandritra izany ny fifampizarana mikasika ireo fanamby miandry any Afrika eo amin'ny lafin'ny fitantanana, ny demokrasia ary ny fanamafisana ny androm-panjakana. Tonga nanatrika ny Afrika Political Outlook tany Bruxelles androany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriany anarivelo. Nizara sy nampafantatra ny mikasika ireo fanamboan'ny Madagasikara eo anatrehan'ny demokrasia ny filohan'ny antoko MMM nandritra izany. Notsindriny manokana ny mikasika ny tokony ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, miteraka ny fahatarany fandraisana andraikitra eny fotony ary mahatonga ny tsy fisian'ny vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy ny fiangonan'ny fahefana amin'ny fohy be, na izany amin'ny lafin'ny ara-pitaovana na amin'ny lafin'ny ara-bola sy ny lafin'ny ara-kolona. Zava-dehibe manoloana izany ny fanomezana ny andraikitra ho an'ny eny fotony, indrindra manoloana ny fiatrenan'ny fiovaovan'ny toetrandro raha nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Ankoatra izay, eo amin'ny lafin'ny fitantanana, tsy voaja hatreto ny fisaraham-pahefana eo amin'ny fahefana-panatanteraka, ny fahefana-panao lalàna sy ny fahefana-pitsara. Manaprofo izany ny mikasika ny fitsabahan'ny filoham-pirenena tamin'ny motion de censure farany teo. Araka izany, ilaina ankehitriny ny famahana ireo olana ireo amin'ny alalan'ny fametrahana ny fahavononana sy ny politika ny fahasahiana sy ny finiavana raha nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriany anarivelo nandritra ny Afrika Political Outlook ho an'ny taona 2024 tany Bruxelles. Tonga nanatrika izany tany an-toerana ireo tompona ndraiky mpanjakana sy mpisehatra ara-politika samihafa toy ny Premier ministre avy ao Tchad, Saleh Kebsabo, ny ministra ny raharaham-bahiny ao amin'ny République ny Centrafrique, Sylvie Baipo-Teimon, ny solomavim-bahoaka Europeana avy ao Allemagne, Jean Christophe, ny solomavim-bahoaka avy ao Belgique, Bertin Mampaka, ny solomavim-bahoaka avy ao amin'ny République Démocratique ny Congo, Christelle Mukongo, ary ny lehibe ny antoko padesa avy ao Guinée Conakry, Ousmane Kaba. Avy any Bruxelles dia iverina tanindrazana isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nanome famatsim-bola mitetina valo faingo telo tapitrisa euro an'ny commune Antananarivo renivohitra ao Malina teo anivony AFD na ny agence française de développement ampandrosoana sy hanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'ojerena manokana anatin'izay ny lalana ho an'ireo mpandeha tongotra ireo bisikileta miainga ny alarobia hatrany Trandy Tanjombato. Daniela Mino Arso.
raha mitamin'ny arabe kely ny foto-drafitrasa natokana ho ampandeha tongotra eto Antananarivo renivohitra mamijaly azy ireo izany noho izy ireo efa mananika ny fitopolatra amin'ny valopolo isan-jato antonina nolora ny agence française du développement na AFD fa matsimbola mitetina valofaingo telo tapitrisa euro ho an'ny commune Antananarivo renivohitra omaly tanjona ny ampandrosoana ny tanàna sy hanatsarana ny fari-piainan'ny mponina fa eo ihany koa ny andaminana ny lafi ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Lasa mivarotra, lasa ny stationnement automobile dia mijaly ny vahoaka ary izany no tonga ny olona lehibe sahirana mandeha tongotra na tokony ataony ara mandeha tongotra dia ela be ny fivezivezena eto Antananarivo. Izay zany namay an'ny commune Antananarivo dia ireo reto vahoaka maro anisy reto fa mijaly amin'ny fandehana tongotra. Izany koa tsy dia miditra amina vina moderna amin'ny tany eto ambony tany rehetra ny akabeazan'ny tanàna moderna rehetra zao dia manamboatra ny foto-drafitrasa andehana tongotra ho an'ny vahoaka ary mivitsy zao ny tanàn-dehibe manamboatra lalana ho an'ny tomobily ka izany noezaka ho ataontsika eto Antananarivo ho an'ny mpandeha tongotra. Ankoatra ireo mpandeha tongotra, izany tetikasan'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa ny fanamboarana foto-drafitrasa ho an'ireo mpandeha bisikileta miainga eo Alarobia hatrany Tanjombato, ny fanadiovana ny manodidina ny sekoly, ny fanamboarana ny stationnement, isorohana ny mety isiny ny arposy, totosa omaly ny fifanarahana ara-bola teo amin'ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola, niaraka tamin'ny agence française du développement na AFD. Fa maro ireo letsika tokony hatsaraina ho fandraisana ny lalaonosina ny Jeux des îles de l'Océan Indien amin'ity taona 2024 ity ho ny filohan'ny Union africaine de judo tamin'ity androany ity isan'izany ny fanarenan'ireo foto-drafitrasa handraisana ny alalao izay tsy nisy fanamboarana nandritra ny taona maro fanomanana izay tokony hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Tsy mbola vonona amin'ny fandraisana ny lalaon'ny nosy na ny Jeux des îles de l'Océan Indien andian'ny faharaiky amby folo izay ho tanterahana eto an-toerana amin'ity taona ity Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana. Nilaza androany ny filohan'ny Union africaine de judo fa mila ezaka goavana avy amin'ny fitondram-panjakana ny fampiatranonina ity fifaninanana ity. Fepetra takina amin'izany ny fanatsaran'ireo foto-drafitrasa sy ny fanarahana ireo fenitra iraisam-pirenena. Fa na tiana na tsy tiana miaiky ny fanjakana ary miaiky koa ny comité olympique fa misy fahatarana kely amin'izay zavatra izay. Fa misy koa ireo foto-drafitrasa izay efa simba tokony amboarina amin'izao fotoana izao tahaka ny athlétisme ho an'ny athlétisme ao Alarobia dia misy koa foto-drafitrasa tsy maintsy amboarina. Ny teknika izao efa ekena fa eken'ny fédération internationale eken'ny comité olympique international fa any amin'ny dopage sy satavela isika vao vita io dopage io dia mazava ho azy tompoko lasy tompoko vavy fa ity no lalao voalohany eto amin'ny Océan Indien izay ho approvevany comité olympique international. Ankoatr'izay mila mandray andraikitra ara-potoana ihany koa ny fitondram-panjakana mialoha ity lalao ity raha ny fanazavany hatrany. Ny asanay dia vitanay ara-dalàna fa apetraka amin'ny fanjakana koa ny asa tokony hataona ary tsy maintsy hataona raha handray an'io jeu io. Io Jeux des îles io dia 2024 nisany discipline izay atao eto. Ny marina fa ny gouvernement nanao investissement ngeza be tamin'ny infrastructure ny sport eto Madagasikara fa tsy le hananovana le Jeux des îles. Zay tokony hazava zay zavatra zay. Raha tsy hiteny fotsiny ao ny Jeux des îles dia atao eto Antananarivo. Eto Antananarivo no anaovana an'izany zavatra. Zany mahalalao ny nosy azy. Atreto teboka maro ny mbola mandavozavo raha ny fanazavana hatrany ny fampiatranonina ireo vahiny sy atleta ireo toerana anatanterahana ny lalao sy ny maro hafa. Tokony aneo mazava ny fanjakana na andray na tsy raha ny fanazavana noho izy mety ampitsangaminatra raha maro ny tsy fahatomombanana hita. Ankilany nisy androany ny fanampiana sy fampitaovana ho an'ny fédération malagasy ny judo avy amin'ny masoivo japonais izay mitetina 820 tapitrisa ariary.
La fomba vaoafa kosa indray dia maro ireo misandoka ho mpandrefitany mpairaha amin'izao fotoana izao. Nanamafy araka izany ny teo anivony ho lafitry ny mpandrefitany tamin'ity androany ity, nandritra ny fianianana nataona mpandrefitany miisa 9 fa misy ny lalàna mifeny fandrefesan-tany sy ny asan'izy ireo amin'ny ankabeny ka takiana ny fandraisana fepetra sy ny asazy mifandraika ho an'izay mandika lalàna. Nela Ranevson. 7 sy 300 amin'izao ireo mpandrefitany mpahairana ny géomètre expert navita fianianana sy manao ny asany araky ny lalàna. Taremarika izay ambany haika maro ireo olona amin'ny sandoka sy manao ny asan'izy ireo. Tranga izay hiasazin'ny lalàna ho ny filony ho lavitry ny mpandrefitany. Nambaran'ny filony ho lavitry ny mpandrefitany ihany koa fa feo ambanin'ny fifehezany ireo mpandrefitany mpahaira izay navita fianianana ireo mpandrefitany tsy navita fianianana. Zany araky ny fombarako teo dia misy lalàna mifehy izy io. Ka efa voalaza ao anatin'ny lalàna io fa ny mpandrefitany mpahay raha ihany no manao ny asa fandrefesatany. Ny ao akoatran'izay zany dia olona tsy manara-dalàna. Na mahay manao asa fandrefesatany ary izy dia mitovy amin'ny olon-tsotra ihany rehefa tsy vita fianianana. Ka noho izany dia efa misy ny sazy mahazo azy, zany hoe misy ny lamantsy izay voalaza ny code pénal izay milaza fa ny fisolokiana andraikitra dia voasazy ny code pénal izay mandeha any amin'ny famonjana na ny fandoavana lamandy araky ny didi-pitsarana izay mivoaka. Misy 50 ireo mpandrefitany mpahaira miasa eo amin'ny fanjakana amin'izao ary manodidina ny 70 ireo amin'ny asa teny. Ny mpandrefitany mpahairana ny géomètre expert dia mizara roa. Zany hoe misy ireo izay hiasa ho an'ny fanjakana, zany hoe fonctionnaire zany, ary misy ny manao asa tena izay cabinet de géomètre expert privé. Ireo olona satanakoro ireo ihany no voalaza ny lalàna fa ny toerana misy azy ho samy hafa. Ny miasan'ny fanjakana arak'izay zany dia manao ny asa-panjakana izy satria misy koa ny fandrefesatany izay atao eny anivon'ny fanjakana. Ny géomètre expert privé ndray zany cabinet privé dia ireo hitantsika manana birao izay misoratra hoe cabinet de géomètre expert, ireny zany no afaka manatanteraka ny asa. Androany miisa 9 ireo mpandrefitany teny amin'ny fialapan'ny fitsarana anosy. Dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety anaty doka fohy ny andro maneran-tany amin'ny tsy fampiasana ny Facebook, eo ihany koa ny firongatry ny vakitrano any amin'ny fokotany Verezambola ny Tsirabe, rehefa avy eo no anarahantsika izay mandrapitafa vetivety ary. Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy. Mbola tsy haiko aloha hatreto mieritreritra hoe hanohy fianarana any tsy mena mitaha amin'izany ny prime. Nany ny orinasa ngeza ary matoky azy sady tena mora faraka izay mora ny écolage. Ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus. Ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire BTP fa miankina aminao foana. Ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty. Ja dia hanao commerce marketing. Dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit. Anao ny soa fa zany olona amin'ny niveau T3. Misy iprime madoly zay ale andrangà Tanantsirabe Tamaga Majenga mpampianatra betraike fa zatrara dokotera professeur magistrat. Sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto. Raso lasa zisketa ka lasa radoko. Enao sisan'indrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafahoatranahy izao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Marco! L'objet laissé! On me 60 laissé! L'objet! On me 60 laissé, buena! L'objet laissé! On me 60 laissé! Marco!
Balika Homme 60 jiro antona telo lehibe jiro tanana ray mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandrapahefanao ny vidiny manontolo Balika mamiratra no aviko Homme 60 manatitra ny araba tongo kilasy tongo vavy mbola tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan'ny tarantsika izay dia roa faingo valo tapitrisa amin'izao fotoana ny mampiasa ny tambazotra tserasera sy Facebook eto Madagasikara raha ny atatitra ny voaka ho antona 320 tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro ny 100 ny mponina intsony ihany koa ankehitriny ny fampiasana azy indrindra amin'ny fampitambavao sy ny fifandraisana marian'androany moa ny andro maneran-tany tsy ampiasana izay Facebook izay Abraham Randriamana manoloana ny firoborobon'ny internet sy ny fivoarana ara-teknôlôjia mahazo vana ankehitriny ny fampiasana ireo tambazotra tserasera samihafa toy ny Facebook ho an'eto Madagasikara roa faingo valo tapitrisa ankehitriny ireo mampiasa ity tambazotra tserasera ity raha ny antontanisana avoaka ny digital report ny fiandohan'ny taona 2024 ny serasera amin'ireo olona manodidina ny sehatry ny asa eo koa ny fialamboly no anisany antony ampiasaina ny tambazotra tserasera Facebook manao Facebook ina tena ampiasanao mifaharotako zany anao fonte en ligne resaka amin'ny namana sy fianakaviana isakariva ihany avao manao amin'ny adiny 4 eo ngamana adiny 5 eo za mampiasa Facebook dia ngambany eny tsy 24 heures sur 24 kosa ngamba mety hoe 12 heures sur 24 ngambany tena ampiasaiko anazy iresana fianakaviana aloha le izy dia resaka asa koa misy telefona dia mampiasa za tsy isan'andro ohatra hoe atsasakadiny eo tsy isan'andro zay fa isaky mampiasa zay mafalifaly ohatra hoe tezitra anao zao ohatra hoe jery zavatra comédie ao dia zay ohatra hoe vaovao ohatra ahitana vaovao maromaro koa anatiny ao misy voka-dratsiny ihany eo fa tsy ohatra hoe fisolokiana reny zao ao misy nanomboka tamin'ny zakay zao nampiasa Facebook na eo aza ny tombontsoa entiny ny tambazotra tserasera zava-dehibe ny fandanjalanjana ny fampiasana izany ao anatrehan'ny mety fiankinandoha aminy izay miteraka olana eo amin'ny fifandraisana sy ny maha olona raha ny fanazavana ma trouble psychologique anazy zay moa zany dia misy akony eo amin'ny développement psychologique an'le olona mihitsy ny resaka addiction rehefa tonga any amin'le hoe addiction izy dia efa aretina zany hoe zavatra mila tsaboana raha ohatra hoe ankizy kely zao adolescent mety hoe mbola tsy afaka mandanjalanja an'izay dia ny afaka ataondray aman-dreny zany sy ny manodidina dia manampy misensibiliser dia mampianatra mihitsy dia tsara hoe misy contrôle foana ny ray aman-dreny misy contrôle parental efa misy zao logiciel de contrôle parental afaka anarahany ray aman-dreny masy hoe inona ny contenu accessible ho an'ny zanany ho an'ny lehibe indray dia izay hoe mandanjalanja izay ihany hoe tsy hijanona ao anatin'ny virtuel ao anatin'ny relation virtuelle ao anatin'ny contenu virtuel fa rehefa eo amin'ny Facebook foana na eo amin'ny réseaux sociaux foana en général dia indraindray lasa limité ny contact réel lasa tsy dia mihaona amin'ny fianakaviana lasa tsy dia mihaona amin'ny namana marina androany fa 9 ny volana febroary ny andro maneran-tany ho an'ny tsy fampiasana ny Facebook natao izany ao anatrehany ady atao amin'ny fiankinan-doha amin'ny fampiasana ity tambazotra tserasera ity ny Facebook izay naoriny Mark Zuckerberg ny taona 2014 ary ampiasain'ny olona 2,7 lavitrisa maneran-tany ankehitriny andro maneran-tany ho an'ny tsy fampiasana ny Facebook fanontaniana mipetraka ao anatin'izay ny hoe firofiry ho an'ny androany no nahavita nanaraka izay nanady izay hoe tsy fampiasana ny Facebook izay ho an'ny androany faraka ny vaovao vao milatsaka amin'izao fotoana izao dia nateriny teo anivony au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit teny anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ity androany ity ny requête nataondreo solombavam-bahoaka mahakasika ny tsy fanajan'ny filohan'ny repoblika ny lalam-pandrenana eo ihany koa ny mahakasika ny fampiatona ny motion de censure na ny fitsipahapitokisana ny gouvernemanta sy ny prime ministre moa zany nataondreo solombavam-bahoaka ireo andrasana araka izany mety ho fivoarana izay fanaterana ny antota taratasy ny requête eny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay ary ho tanterina amintsika miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany ny mahakasika izay lafomba hafa kosa indray dia isan'ny fomba iray ahafahana manatsara ny tontolo ny fampianarana eto amintsika amin'izao fotoana izao
roborobona ny antsoina hoe science de l'éducation ou ny solidarité des normaliens en science de l'éducation de Madagascar tamin'ity androan'ity izy ireo izay nanamafy ihany koa fa tokony hojerena akaiky ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo niofana teo anivony reny école normale supérieure ireny Gaëtan Andriatsilavo. Andrasana hono ny eo anivon'ny solidarité des normaliens en sciences de l'éducation de Madagascar, ny andraisana ireo niofana ho mpampianatra ho mpiasa-panjakana, efa misy ny fandraisana isan-taona saingy angatana ny tohizan'izany araka ny tokony ho izy ahafahana manatsara ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika. Misy ilay fandraisana isan-taona dia amafisina ihany ary mitodika amin'ny fitondram-panjakana indrindra ao ministera izay manandrify an'izay fa mbola misy ireo zandro izay nanao dossier mbola tsy tafiditra tsy voaray mpiasa-panjakana dia irinay no andraisana andreny ihany koa amin'ny fotoana rehetra izay mampety azy mba hanaraka ny promotion izay efa niaraka amin'izy. Angatana ihany koa fanampin'izay ny hanafangalana ny famohana ny fifanarahana arak'asa ho an'ireo efa voaray. Eto koa za dia mangataka ny mpitondra maefa amin'ireto zandry izay voaray voaingana teo tamin'ny vemivagy iny mba anafaingainana ihany koa ny fahazahoana ny fifanarahana arak'asa na ny contrat de travail izy ireo mba tsy hitarazoka be fa mba efa te hiasa izy ireo efa azo antoka izy ireo matony raisina ary sonozy madama manokana amin'ireto vahoakanay reto dia azona iantoka efa te hiasa izy ireo mangataka fitondram-panjakana mba anafainganana ny famoahana ny contrat de travail ho an'ny neuvième vague sortant ny NS erany Madagascar reto. Ankoatra ireo, nanamafy ny solidarité des normaliens en sciences de l'éducation de Madagascar fa isan'ny vahaolana ahafahana manatsara ny tontolon'ny fampianarana sy ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena ny fampiroboroboana ny antsoina hoe sciences de l'éducation. Ity faran'izay tsy mianina amin'ny tontolon'ny fampianarana fotsiny ihany. Ankoatran'le voaresaka teo hoe resaka éducation citoyenne, éducation à la citoyenneté dia ny ao anivon'ny ministère koa dia misy ministère isasokazy io mila n'ireny formateur reny formateur d'adulte reny le fampiofanana n'ireny le any ohatra hoe ao anivon'ny sekoly ohatra dia ny mpampianatra raha ao anivon'ny santé ohatra dia reny le ohatra hoe CFCSB na zany communautaire reny dia ilana technique de formation zay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary ny science de l'éducation tena mandalina sy manao recherche andreny fampiofanan'ireny ary misakony amin'ny fampandrosoana ireny satria rehefa mahazo nouvelle adoption na nouvelle politique ohatra dia mila formation ny ahafahana mampita an'izany amin'ireo acteur any amin'ny faritra reo. No tanterahana androany tsy ahivana ny famindram-pita tanàna teo amin'ny sekretera jeneraliny Sonozy Mada teo aloha sy ny vaovao ity fikambanana ity izay mivony antsoina hoe science de l'éducation ary miezaka manatsara ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ahafahana mampandroso ny firenena. Ny fampianarana sy ny fanabeazana izay isan'ny sehatra ahitana olana goavana eto amintsika amin'izao fotoana noho ny tsy fisiany ny politika mazava sy ny fahatrahana lalina iainan'ny mponina ary indrindra ny tsy fampiny ny fahaiza-manao n'ireo mpampianatra sy ny faratsiny ny fototra. Samy manana ny fomba ambara no anatsarana ny asehatra ny fampianarana avokoa ny mpisehatra maro amin'izao fotoana izao. Fa noho ny fanavaozana ny rafim-pampianarana nataon'ny fanjakana miaratsy ny kalitaon'ny fanabeazana any amin'ny faritra nalanjorofo amin'izao fotoana izao ireo talentsy-tsekoly ka maro ny ezaka tokony atao anatin'izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ihany koa ny rafim-pampianarana ka hanaovana izy ireo antsoavy tokony hijerena akaik'izay. Florian. Tsy mahasahana ny antsasa manila ny tanora mpianatra ao anatin'ny faritra Andalanjirofo ny sekoly miankina amin'ny fanjakana hanika voatery mamonjy ireo sekoly tsy miankina avokoa ny 80 isanjato ny mpianatra ao anatin'ny faritra araka ny nambadana ireo talent sekoly tsy miankina ao an-toerana. Iankina ny fanabeazana ao anatin'ny faritra Andalanjirofo araka izany ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana na eo aza izany mahatsapa ireo sekoly fa noho ny fanavaozana ny rafim-pampianarana ataon'ny fanjakana miaratsy ny kalitaon'ny fanabeazana raha ny fanazavana ka mametraka tanjona ireo sekoly tsy miankana mba hanatsarana izany. Nanosika nanangana sekoly ety Andalanjirofo dia noho ny fahatsapako fa somary ratsy ny kalitaon'ny fampianarana ary ratsy ny résultat hoe andeha za mba hitondra anjara biriky mba hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy ny vokam-panadinana satria zavatra hita nohon'ilay réforme nataon'ny fanjakana
miaratsy hatrany kalitaon'ny fampianarana aloha zay tona ny anjara vorio eo koa ny fisiany sekoly tsy miankana marobe lasa mibase miresaka tady vola ho an'ny tenany an'izay fa ny an'ny kanto moa zany hoe kanty éducation et développement zany hoe mila beazina tsara le olona vo afaka mandoso manaraka zany ny kanty vavaka hendry mahay zavatra hita ny olona ty amin'ny faritra analanjirofo le littéraire maromaro kokoa no scientifique ary zay mahatonga anay mbola mitazona mampisy le hoe série B aty amin'ny sekoly kanty marary ny fanabeazana eto Madagasikara ary mianga avy ao an-tokantrano izany raha toa ka misy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mametraka olaharana fahatelo ny fampianarana misy ihany koa ireo manala ny zanany mianatra rehefa mavita ny eny amin'ny ivony ambaratonga fototra ilaina araka izany ny fanomezan-danja ny fanabeazana mba ahafahana mitondra fampandrosoana ny firenena napetraka ao manaravaritra ihany koa ny sekoly kanty mba hitaizana sy hanomezana fanabeazana ny tanora ho lasa olombalona avy any analanjorovo dia azo anivakina karatra vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity zanakazo dimanjato fototra no novoleny sendikany farmasianina atao amin'ny serana mpiaramanidina Tsirabe ny farany herinandro teo fotoana ihany koa izay nilazainy ny filohan'ity sendika ity fa tsy avy amin'izy ireo no mahatonga ny fiakarany vidy fanafody amin'izao fotoana izao andry nirina randria miarisoa Kolo Antsirabe. Anisan'ireo mahatsiaro manana andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny syndicat farmasianina miasa eto vakina karatra. Araka izany dia anisan'ny fambolekazo izay mitaterahana ity fikambanana ity ny farany herinandro lasa teo teto amin'ny serana mpiaramanidina Antsirabe nakarandro planina raha ny fahafantarany be sy maro azy. Zanakazo dimanjato fototra no novolena ary nandray anjara avokoa ireo mpikambana eto vakina karatra. Tanjona ho ny filohan'ny syndicat farmasianina eto Madagasikara ny fandraisana andraikitra ataon'ireo farmasianina eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny firenena ka izany indrindra no antony nanaovana izao hetsika izao. Voalohany tanjona aloha dia mba anambarana ary mba ahitany ny daholobe fa tsy mijanona ao anatin'ny farmasia io fotsiny ny farmasianina. Misy hetsika efa maro nataony manome fanafody manampitosika ny hôpitaly efa natao zany tamin'ny fotoanan'ny Covid. Zao androany ity mbola mandray andraikitra ihany koa ny farmasianina zany hoe teny aminareo izay farmasianina fa tsy mipetrapotsiny fa mandray andraikitra ihany koa amin'ny fiainam-pirenena. Zay ny tanjona voalohany 900 eo ny zanakazo volena androany. Iverenanay ty arahanay maso mandrapatonga ny amin'ny taona ho avy dia atsona eto nareo mba hijery koa hoe aiza aiza ny fambolekazo ataon'izany hoe farmasianina zany. Betsaka no mandika lalàna ankehitriny eo amin'ny fivarotana fanafody atsokosoko ivelan'ireo toerana voatokana amin'izany ho hiatrany ny filohan'ny syndikany farmasianina eto Madagasikara ary tsy miankina amin'ireo farmasianina velively ny fiakaran'ny vidin'ny fanafody amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany miankina amin'ny sara-pitaterana sy ny sandabolatsika malagasy izay tsy maro toerana. Raha ny fiakaran'ny vidim-panafody ny azoko lazaina dia tsy miankina aminay farmasianina satria fantatrareo moa fa tsisy vitsikely zany fanafody vokariny eto toerana miainga avy any ivelany daholo. Dikan'izay miankina amin'ny sandam-bola malagasy io voalohany miankina amin'ny sara-pitaterana faharoa manarakaraka izay ary miankina indrindra amin'ny vidim-panafody avy any ivelany. Tamin'ireny Covid ireny moa niakatra ny vidim-panafody avy tany ivelany nisy fotoana dangana be ny fanafody fa niverina tamin'ny laona izy rehefa avy eo. Niakatra ny sara-pitaterana dangana ny fanafody sasantsasany dia miverina amin'ny laona indray izy rehefa avy eo. Rehefa miteny zao hoe miverina amin'ny laona tsy hoe miverina mora noho ny taloha satria ny volantsika moa hatreto mbola tsy azo lazaina hoe nahazo aina hoe ohatran'ny vola vahiny fa mbola io izy somary sahirakirana dia zay mahatonga antsika ohatran'ny tambarotra rehetra zany ny vidim-panafody somary ambonimbony ihany fa tsy avy aty amin'ny farmasianina satria tsy misy olona afaka mitsinjara ny fanafody raha tsy ny farmasianina ary ny dépositaire. Zay ny voalaza ao anaty lalàna. Amin'ny zavatra rehetra moa zavatra tsy tonga lafatra ihany teneniko eto satria fantatsika mianakavy fa misy ireo mivarom-panafody amin'ny sisiny zany hoe maizina fa zay farmasianina moa tsy manana fahefana hisambotra an'ireny olona reny. Anjaran'ny gendarmerie sy ny polisy reny any aminy zany zay ny mitodika ary mampilaza foana isa-taona lazaiko raha isam-bolana mba hanaovany an'izay asa zay fa tsy afaka ataony tompoko misambotra an'ireny olona reny fa rehefa mandika lalàna dia misy ny ambaratonga pahefana afaka miandraikitra an'izany. Araka izany dia totosany alahady fa 9 ny volana febroary 13 lasa teo teto amin'ny serana mpiaramanidina teto Tsirabe nakarandro planina ny fambolekazo izay nataon'ny syndikany farmasianina eto vakina karatra.
Ijanona any Antsirabe hatrany sika fa lafim-baovao hafa kosa indray. Jolampamakitrano miisa 7 no trateaka mpitandro ny filaminana tany Antsirabe. Tratra tamin'izay ihany koa ny fitaovam-piadiana sy ireo fitaovana avy nangalarina. Isan'ny lasibatra reto Jolay reto moa ny fokotany ny verezam-bola araka ny fanadiadiana sy ny famotorana natao azy ireo Kolo Antsirabe hatrany. Ny sesesy tato ato ny vakitrano sy ny fanafiana amin'ny tapediana teto amin'ny fokotany Ambomena sy ny fokotany verezam-bola ato anatin'ny kominina Ambonivohitra Antsirabe. Raha loharano Vaovao azo avy eo anivon'ny polisy-pirenena dia nitrangana fanafiana amin'ny tapediana tao amina tokantrano iray teto amin'ny fokotany verezam-bola ny aliny alatsinainy fa 13 ny volana Fevroary 2024 lasa teo tokony tamin'ny 3 ora maraina. Nitrakeriny tao amina tokantrano iray ireto Jolay ireto ka avy hatrany dia nanambana basy ny tompontrano izay mbola teo ambony fandriana. Tsy nanaiky ity farany ka nanohitra ireo Jola ary dia notifiriny Jola avy hatrany. Raha ny fantatra dia tsy nisy ny ainana fohy fa naratra kosa ilay voatifitra. Niakatra tao amin'ny trano ny Jola mipoirina amin'ny varavarana tafiditra le zareo. Tamin'ny voalohany aloha zany le victime eo am-pandriana no menacen-jareo tamina basy factice ny filaza zany hoe kilalao-njaza reny. Dia namaly ny tompontrano dia rehefa namaly le tompontrano dia le anankiray taty ivelany no nampiasa n'ilay basy hitanareo amin'ny sary io amina calibre 12 dia iny nandratrandre olona leo izy orana an'Andriamanitra aloha fa naratra izy fa tsy maty vokatra izay tifitra nazo anazy zay. Amin'ny ankapobeny zany efa verina tsikelikely any amin'ny laony ny filaminana eny amin'ny faritra Ambomena iny. Mizakay koa manao ezaka ngeza be ao anatin'ny fanaramaso efa ndrim-pandemana zay amin'ny alina indrindra. Dia eo no hanetanana sady ny vahoaka tsara sitrapo rehetra amin'ny fanomezana vaovao maro-potitra ho anay mba ahafahana misambotra ingakaingana ireo mpanao ratsy tahaka izao. Tao aorian'io fanafiana amin'ny tapediana io dia nametraka ny pakiady sy ny fahaiza-manao an'ireo mpitandro filaminana. Avy eo anivony polisy-pirenena eto Antsirabe ka tratra ireo Jola miisa 7. Ny 3 amin'ireo tovovavy izay niraitsy kombakomba tamin'ireo Jola ary ireto 3 farany kosa no tena tompon'antoka tanteraka tamin'ny fanafiana. Tratra tamin'izany ihany koa ny basy vita gasy iray niaraka tamin'ny bala miisa 8 ary ireo entana vitsivitsy avy nangalarina. Rehefa natao ny fanadiadiana le olona voasambotra reo misy an'le antsoina hoe setra zay natratrarana telefônina anankiroa dia natratrarana subwoofer anankiray dia natratrarana golombary anankiray zay efa nangalana nalaina moa zany le satria olona mivarotra le olona tao anatin'le nitafiany zareo zany. Dia isy ihany koa le antsoina hoe tolotra. I tolotra zany no natratrarana n'ilay basy tsika miteny hoe basy vita gasy fa nazana anazy hoe fabrication artisanale. Zay nisy cartouche 8 calibre 12 tratra tany aminy. Marihana fa dia ireo cartouche calibre 12 reo no nampiasain-jareo tamin'ny fotoana nanafiana n'le tokantrano zany. Io tsy apetraka mihitsy hoe vita gasy fa misy loza foana ateraky le izy indrindrandrindra moa zany ao anatin'le ny plomb ao anatin'ny cartouche io fanazavana teknika. Rehefa mipoaka dia miparitaka fa tsy manoatra an'le basy mampiasa cartouche tsotra reny dia manko bala anankiray mandeha. Fa ity zany ambony be le risque amin'le satria mety voafaritra maro amin'ny vatan'ny olona zany le izy. Ary izy ity tena le lanerana fokely no ampiasan-jareo anazy. Zareo moa rehefa manafika zany dia tena miditra trano dia akaiky kely mihitsy zany le laneran'le olona tifirina sy le mitana basy dia misy risque ambony be mihitsy zany le olona amin'le fahavoazana. Toetrany ny fikarohana ireo olon-dratsy raha nambara ny talepatry ny filaminam-bahoaka aty an-toerana ary natolotra avy hatrany ny fampanoavana ny alatsinainy fa 17 ny volana Febroary 2024 lasa teo ireto andian-Jola ireto. 7 reny Jola tratehaka tany Antsirabe reny fa raha tany Toliara kosa indray dia nahiditra ponjavonjo maika ireo lehilahy miisa 9 nanolana zazavavy kely 13 taona. Tao tsy mihena tsy araka ny didim-pitsarana nivoaka omaly ariva efa tamin'ny 2 volana lasa moa no nisehoany ty tranga ty saingy zao vao fantatry ny ray aman-dreny ny fanolanana ny atra tamin'ity zazavavy kely ty.
araka ny didim-pitsarana nivoaka ho maleriva nahiditra ponja vonjimaika ireo enina amin'ny rahalahy tomponantoka tamin'ilay fanolanana zazavavy kely 13 taona tao Tsimena Toliara tsy aivina iray volana lasa izay no nisehoany fanolanana io saingy tsy nasany teny tamin'ny manodidina azy ilay tovovavy no ny fandrahonana nataon'ireo navandoza no niratra nahazo azy tsy zakany kanambarany tamin'ny ray aman-dreny ihany taty aoriana tsy vitany voaolany ity tovovavy kely ity fa mbola noraketin'ireo navandoza tsara ihany koa ny fanolanana nataon'izy ireo ary namidy tamin'ny teratany vahiny avy eo naparitaka tamin'ny tambazotra tserasera voasambotry ny polisy ireto navandoza ireto ary natolotra ny fitsarana ary izao nadoboka amponja vonjimaika izao miandry ny fotoam-pitsarana. Dia izay ihany koa no hoentintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Nivadika ny rasa amin'izao fotoana amin'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Ny Rosiana indray tamin'ity no nanomelohan'ny Ukraine noho ny fandefasana drone. Tany amin'ny faritany izy ireo drone misy roa moa izay nopitihana avy hatrany raha nambara ny tompon'andraikitra. Ny tafika Rosiana risy ihany koa ny valikafatra ho ataon'izy ireo manoloana izay. Raha ny Rosiana trano no voalaza tao anatin'ny herintaona izay ho mananibohitra. Izao indray Ukrainiana no manao izany araka ny tatitry ny tafika ny Moscou. Drone misy roa no lavin'izy ireo raha ny fanazavana, ny sidina manodidina ny tanàna ary lavo 100 kilometatra miala ny renivohitra. Etsy ankilany, mitony tifitra sy daroka bomba ho Ukraine. Eto Bakhmut, makafanana eo amorom-patana, mamana ny vatoaratry ny finday, miandry rano azo ampiasaina. Eto amin'ity trano iray ity, mifanohana ireo olona ary mifandamina na eo aza ny aterin'ny toerana. Ity trano ity izay isan'ny mafy sy azo antoka raha misy indray ny zera-bomba ataon'ny Rosiana hoy izy ireo. Ampan'ireo mponina ao Bakhmut ihany anefa no tafiditra ao amin'ity toerana ity. Ao araka izany no tafasaraka amin'ny fianakaviany na ny vady aman-janany. Raha izay no ao anatiny, potika hatramin'ny 20 isanjato ny tanàna ety ivelany ary mitohy ny fifamaliana eo amin'ny tifitra eo amin'ny miaramila Rosiana sy Ukrainiana. Fifandonana eo amin'ny rotota izay efa hiditra amin'ny 20 volana izay eto amin'ity tanàna iray ity. Tapitra treto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany ny fampahalalam-baovao ankilany no mifarany eto. Maro kosa ny fandaharana mbola hoentina aminao amin'ity ala ity. Mandrapitafa ho amin'ny raha mipitsondray ary tomboko lasy tomboko vahaveloma tompoko. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.